niaraka tamin'ny mpanompo atao hoe Gehazi. Dia ndreo mandeha tonga ny fanafiana amin'ny firenekafa ho an'ny taranak'Israely. Dia raha jerena le miaramila be lehibe le fahavaratra zany tena hoe tsy namboisaina tena hoe be. Dia hoy izy Gehazi mantsany Eli hoe ahoana reto fa tena ohatra voatafikotsika androany vao tena resitsika. Dia hoy izy Eli mantsy azy hoe mipombantsika hoy izy betsaka ny mipomba azy. Sokafo ny masom-panahinao dia fa sokafona tokoa ny masom-panahin'ny Gehazi dia hitany hoe kay tena feno tafika Andriamanitra betsaka n'ilay tafika. Matetika eo amin'ny fiainantsika dia ohatran'izany koa mandalo fiainana mandalo problème maro isan-karazantsika, mandalo olana maro isan-karazantsika izay eritreretintsika hoe tsy tafavoaka intsony ity. Fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha Jehovah no momba iza ny atohatra, raha Jehovah no momba anao iza no atohatra anao. Tsy haiko hoe inona ny olana misy anao androany, tsy fantako izy anao hoe lehibe ty, tsy possible ntsony ny vanity. Fa zavatra tiako tenenina aminao ahy rato ny masom-panahinao androany. Fa raha hitanao fa ny Jehovah lay Andriamanitra anao zavatra lehibe tamin'ny Elisas Gehazi, mbola afaka mandreka ny maramila koa hiady ny adinao rehetra. Dia matoky fa Jehovah ny miandro antsika, tsy misy atohatra antsika zany, tsy misy maresy anao zany. Jerevy kely ny akaikinao dia teneny misy hoe tsy misy maresy anao zany ka Jehovah no momba anao e. Sady falifaly ihany zany olona irany arisa. Jehovah no mpiandry ahy, tsy mba misy atahorako, ny masony mijery foana isan'ora isan'andro, izy no reharehako. Jehovah mpiady mahery, batery fiarovana, sy ho an'izay matahotra azy. Jehovah no mpiady ahy, tsy mba misy atahorako, ny masony mijery foana isan'ora isan'andro, izy no reharehako. Jehovah mpiady mahery, batery fiarovana, sy ho an'izay matahotra azy. Jehovah piati mahery,
mafy be tsika misaovatsika n'Andriamanitra.